karazam-bary mahavokatra natao ho an'ny faritra avo. karazam-bary amin'ny tanety vaovao atolotry ny fofifahoanao. Aty amin'ny faritra Vakinakaratra indray no hitondranantsika amin'ity fanadihadiana ity. Raha ny marimarina kokoa dia aty Antsirabe. Entina ampahafantarina antsika amin'ny mandritra izany ary ireo karazana vary an-tanety. Inona moa no mety tombontsoa azo avy amin'izany volo vary an-tanety izany? Mba hamarina izany dia manasanao izahay anaraka ny fanadihadiana hatramin'ny farany. Fantatra fa ny valopolo isan-jaton'ny malagasy dia mihinana vary avokoa ary anisan'ny avo dia avo indrindra maneran-tany. Ka ny olona iray dia mahalany 10 kilao isan-taona. Tsapa anefa fa tsy maharaka ny filan'ny mponina intsony ny vokatra. Noho izany dia tokony atao izay ampitomboana ny vokabary mba ahafahana mamaly ny filan'ny mponina izay tsy mitsaha mitombo isan'andro. 70 isan-jaton'ny vokatra moa dia azo avy amin'ny fambolena vary an-drano avokoa. Saingy ankehitriny dia mihamena ny tany azo volena vary no ny tany efa silasilaka mora kahondrika. Raha ny ety an-tanety kosa ny jerena dia hita fa mbola betsaka ny tany azo tradrahana tsara ka azo volena vary ihany koa. Natao hanampy ny vokabary an-drano ny vokabary an-tanety ary anisany miantoka ny fanomezana fahafaham-po an'ny filan'ny mponina noho izy miakatra aloha. Raha eo amin'ny lafiny ara-toe-karena kosa dia manampy be dia be ny firenena ny volo vary an-tanety satria mampihena ary mety anafoana ny fanafarana vary avy any ivelany mihitsy aza. Vary an-tanety dia afaka mihitatra kokoa izy aloha noho ny vary an-drano. Tsika izany fantatra hoe tsy ampy ny vary dia tsika hoe atao asiana zezika, atao tsaratsara koa fambolena anazy dia mitombo ny vokatra. Nefa ny fantatsika koa raha tsika mahalala koa zany ny enta-manan'ny tatsatsy dia maharaka an'izay. Dia izay ilay mahatonga foana hoe tsy ampy ny vary eto Madagasikara. Ny an-tanety anefa antsika dia manana be dia be midadasika ny tanety naiza izay tany alehantsika eto Madagasikara. Ny foibem-pirenena misahana ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny ambanivohitra na ny fofifa dia tsy mitsahatra mikaroka karazam-bokatra mety amin'ny toetrandro miovaova. Ka vokatry ny fikarohana natao ary dia namoaka karazam-bary vaovao izy ireo dia ny fofifa 173 izay navoaka farany. Androany moa zany tsika dia nahita n'ilay hoe namoahany fofifa amin'ny fomba ofisialy zany karazam-bary anankiray izay natokana indrindra aty amin'ny faritra avo, aty amin'ny faritra Vakinakaratra izay fantatra fa mangatsika kokoa zany no any amin'ny faritra hafa mpamboly vary an-tanety. Matetika zany efa miteny hoe mboly vary an-tanety dia any amin'ny faritra ampovoany andrefana iny. Dia ny mahasamy hafa ny aty amin'ny Vakinakaratra sy amin'ny taorana avo hafa zany dia satria mangatsika kokoa aty dia marongatra kokoa ny aretina ka tsy maintsy mila karazam-bary mahatanty an'izay olana izay. Ny tiana ho aterina dia izao malaza foana moa hoe fikarohana mandany vola fotsiny nefa ny tsy hitakory izay vokatra avoakan'ny fikarohana. Izao zany dia hoentinay manam-pirofo hoe fikarohana atao fofifa dia mifanentana indrindra amin'ny filan'ny tatsaha. Taloha tsy afaka namboly vary an-tanety mihitsy ny taty amin'ny faritra avo taty fa raha vao mamboly vary izy dia matin'ny aretina. Dia amin'izao fotoan'izao tsika miara-mahita zany fa mameno ny tanetiny ny volo vary an-tanety ity noho ny karazam-bary navoaka amin'ny fofifa. Androany ity zany mbola karazam-bary tsaratsara kokoa noho ny navoakanay hatramin'izay sady mahavoakatra no mahatanty bebe kokoa ny aretina no mahatanty bebe kokoa ihany koa zany ny antsika. Zay zany ny tena tiako avoitra amin'ilay izy hoe manao fikarohana zay marina fa maharitra mamoaka vary anankiray zany amin'ny fikarohana mila politaonany maro. Zao zany zay tsy mila an'izay politaonany izay koa satria efa natomboka efa ela tany amin'ny
taona ataoko hoe 20 ara rehefa nanomboka ny fikarohana vary an-tanety matampy atsika tamin'ity faritra avo ity a dia zao zay zany a efa manana foana no atolotra isaky ny hoe misy olana ny volovary an-tanety zany hoe a efa mampiatra zany ny tantara zao hitantsika izao a mameno ny tanety manomboka any Ambomandrotra parapatonga amin'ny faritra rerana atao hoe na ivoaka any Ambositra ary dia mahita vary an-tanety foana amin'izao fotoana. Toy izao ary ny resaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatora Kotasimbola filoha amin'ny fikambanana tanjona izay vondronan'ny mpitantsaha ao amin'ny commune Antsoatany eto Vakinakaratra ihany. Eo amin'ny fambolena vary an-tanety moa dia mahafinaritra mihitsy izy amin'izao satria tsy dia manahirana loatra ilay mamboly azy. Eo amin'ilay lafy manahirana masy dia eo amin'ny lafiny rano izy dia mila rano be loatra fa mahataty ny toetany izy zany na maina ny andro na misy orana. Tsaratsara kokoa izy raha ohatra hoe betsaka azy amin'ny ranomorana. Faharoa manarakaraka an'izany a misy tombobaritra betsaka izy satria eo amin'ny ampahefany eo zany ny atao hoe amin'ny vokatra miakatra zany eo amin'ny raha ampahefany eo masokariana. Sisa tombobaritra anao zany ny tokony zany tombobaritra anao. Zay mahafinaritra indrindra eo amin'ny fambolena vary an-tanety. Faharoa manaraka an'izany a dia eo amin'ny masomboly izy tsy maintsy préparena tsara zany masomboly vao mamboly azy ianao fa tsy raha ratsy ny masomboly ratsy tro ny vokatra. Zay fambolena vary an-tanety dia ny tany asiana azy a mila préparena tsara aloha zay vao mamboly ianao. Eo amin'ny lafiny fanafody no manahirana azy satria zao fa manomboka betsaka ny biby mihinana azy. Fa manomboka velona zany le fano, sakivy kely reny, le olitra kely. Eo fotsiny eo amin'ny lafiny traitement manahirakirana azy no vary anaty rano. Izy mety foana izy raha ohatra hoe izy mahataty toetany raha tsy sorana zany anatin'ny tapa-bolana tsy mampaninona azy tsy dia mampiova azy loatra. Betsaka ny orana moa vao maika mety tsara izy. Tsara be le teknika avy eo amin'ny fofifaka. Tsara be mihitsy. Azonao hazavaina misimisy kokoa ve? Ny fanazavana azy arakaraka reny efa torohevitra mendry zareo tao amin'ny fofifa reny ihany dia reny nampiarinay amin'izao. Zay koa moa zao association manana fikambanana zay. Dia le fikambanana na io mila ampitaina amin'le tantsaha tarisinay zany. Dia efa samy mahalala daholo dia efa samy manao azy zay. Dia ilaina tokoa le fikarohana. Dia raha miasa amin'ireo teknisianindreo raha tsy misy an'ireo tena manaonao foana. Resy lahatra mihitsy raha teknisianina raha mpamboly tsy manatona teknisianina tena manao asa jamba raha fozana mihitsy. Mihitsy ho tena vono zay. Tany asianay azy zao fa tena homanina mihitsy dia zao. Resy lahatra ary ny mpamokatra. Nanomboka tamin'ny taona 2000 dia hita fa nitombo velaran-tany novolena vary an-tanety raha ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra ihany no jerena. Azo heverina fa nampiakatra amin'ny vokabary tokoa ny tosika nataon'ny fofifa. Velom-panantenana ireo tantsapamokatra vary an-tanety etỳ amin'ny faritra Vakinakaratra satria maro isafidianana ireo karazana vary novokarin'ny fofifa ho azy ireo. Anisan'izany ity farany dia ny fofifa 173. Karazam-bary vaovao mahataty atsika tsara izay heverina fa amokatra sy ampitombo vokabary eto amin'ny faritra ho fanampiana ny vokabary an-drano. Alaoery ary tantsapam-boly vary fa ny fofifa dia vonina trano anampy atsika amin'ny fambolem-bary ho fampandrosoana ny ambanivohitra. Toy izao indray ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Dr Alain Pikarika ao amin'ny fofifa izay misahana indrindra ny resaka fanatsarana ireo karazam-bary. Dia amin'ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao hitantsika eto zany ny karazam-bary atao hoe tsipolitra. Izay vokatry ny fikarohana nataon'ny fofifa. Nisy tokoa ny fikarohana natao nahazoana an'io karazam-bary io. Mary indrindrandrindra moa fa ny fanandramana izay natao teny amin'ny nivon'ny tantsaha tamin'izany fotoana izany tany amin'ny taona 3 sy 4 arivo tany. Nahafahan'ny tantsaha nanana ny ambioka izay niparitany io karazam-bary io teny ampelantanan'ny tantsaha zany. Satria tsapan'ny tantsaha fa mamokatra tokoa ary mety amin'ny tany aty amin'ny faritra avo. Indrindrandrindra fa hoe mahatovitra ny atsika. Ary eo ihany koa ny aretina atao hoe maty fotsy.
dia zay no mahatonga an'le fambolena ny karazam-bary io zay miroborobo tokoa zany aty amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Ny fofifà amin'ny lafin'ny fambolena ny volovary eto an'izao zany a, ny fofifà ny zavatra ataony hoe fiaraha-miasa ataon'ny fofifà miaraka amin'ny tantsaha dia eo ny fanarahana maso an'le karazam-bary aloha voalohany indrindra, satria misy ny aretina, misy ny bibikely izay fosotra manimba ny volovary, dia anjaranay ao amin'ny teknisiana ao amin'ny fikarohana tokoa zany mijery ny vahaolana mikasika an'ireny zavatra ireny ary manaparitaka izay atao hoe vahaolana azo atolotra ny tantsaha. Misy dia misy tokoa zany ny fiaraha-miasa ny tantsaha amin'izay lafin'izay, satria miaraka miteny ny tantsaha hoe izao ny problemanay dia efa miezaka ihany izay mitady ny vahaolana ahafahana mandresa an'izay olana izay zany. Ny fiaraha-miasa mivantana dia indrindrandrindra zany teo amin'ny fikarohana ny karazam-bary tahaka tony dia nanao andrana maromaro aloha tany amin'ny tantsaha voalohany indrindra. Nisy tany amin'ny 70 tany nisan'ny tantsaha nampiasainay tamin'ny voalohany tany amin'ny taona 3 sy 4 tany, jerena ny fitiavan'ny tantsaha an'ireny karazam-bary ireny. Dia nivaly an'izay zavatra izay rehefa izy samy tantsaha ihany no mifandresy lahatra hoe ity ny any tiako, ity ny tiako satria sahala amin'izao, dia izay nahatonga indrindrandrindra nahatonga ny zareo zany nitazona ny karazam-bary anankiray ity, satria mifandresy lahatra zareo hoe ity ny tena mety amin'ny toetany aty.